Tovovavy iray raiky amby 20 taona no maty voalaza fa Nananton-Tena teny ambony manga teo amin'ny fokontany ny Mavoky Avaratra. Efa nilaza narary nanomboka ny herinandro lasa teo ity tovovavy ity ary izao nivoaka tamin'ireo ora maraina izao sy hita nandritra ny fotoana maromaro ary izao hita efa maty izao. Mbola teo izy tamin'ny roa sy fahefany igny izy sy sarony nanikafany varavara satria ngany noragna be sy regny tonga de nanokatra varavarana izy de lasa. Taitra mako zay ty de koropaka amizay nitady anazy. Ny hodikodin'agny zay zerevanay nahazo ny vovo nahazo vodimanga io zay. Zerevanay io ny sauten'io vavahady io ny sautemo io izy. De nahazo nivezivezy steka misy igny tady anazy de hitanay ny diany. Kaika zany hay nomba ty de izy nomba riky amin'arabe riky izy. Eo zany fandibatra lalagna izy. Izy menimeny mal zany de hita ody patron fona andeha ody patronko zao andeha ody patronko zao io fona menimeny de farany zany. Mizara hay mivady efa fampejena kolay andao sika ipody eka fa diany io ne sy hitasika sady maro ngolo nagnotenenay sady hay sika sy mitona karapanony sady samborona couvre-feu agny. Rehefa nipody zay tamy 5 lasaka fahefany zay tonga teto de nijerizerevana paka valaky soa paka la douche so de nisitritritrika amin'agny de samy mijerizere aby mahay mianakavy de sasy mijery amin'ny lasa zany andeha tamy vovotegna jereko agnatin'ny vovo avy eriko lany sady namony tegna teo jereko taitra mako nahita ny izingambovo heky jereko kolokolo miana caméra toa de jereko amizay manga efa taitra na tonga de tomanga za satria zavatra sinapos nampiantso ny sefokotany avy hatrany ny fianakaviany Maty ary niroso tamin'ny fiantsona amin'ny tany filaminana sy ny BMA sy ny sefokotany. Raha vantanay iny moa zany tamty famonoana tena anty zazavavy ty de nampiantso nareo mpanao gazety aloha iza de nampiantso ny BMA zany BMA zao mbola sy tonga izy hatramizao satria tsy azonay atao mako kasika zavatra zay rehefa nazo fampilazana zany ny sefokotany fa reo manodidina ato moa fatotry jiaby ny kasika an'ity de zay ngamba nazoko atao de agagana fona koa ny tavela taminakay teto satria tsisy nanampoa isan'izao de izay no andraikitsiko hoe niantso mpanao gazety niantso BMA de fa avy teto moa polisy reo zay zavatra zay ngamba nazo atao eto tantara eto de tsy fantatriko ny antony na tonga le zavatra. Raha ny fantatra hatrany dia tsy olona veto ity tovovavy ity izay ndosany fahafatezana fa hiasa no atondiny eto Mahajanga ary izao tratrany ny loza izao.